marina avokoa ianareo rehetra zay fa eo ampototry ny fahita lavitra am'ty androany ity. Engany ka amin'ny alala zao afatra sy toroteny ataoko izao no ahatsapanao fa mahagaga sy mahavoavonjy ny tompo Andriamanitra. Amaky baiboly isika ao amin'ny Salamo fa 4:30 ka ny 9 to zao ny voasoratra: andrano ka izahao fa tsara Jehovah, sambatra ze olona mialoka aminy. De mbola maky baiboly ihany koa isika Matthieu 5:20 io voasoratra io: mankanesa ty amiko ianareo rehetra na iza zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao Jesosy lay zanaka latokan'Andriamanitra no anome anareo fitsaharana. Ny zava-misy ary marina de ity: mafantatra an'Andriamanitra ny olona, mpamonjy fotoam-pivavahana ny maro amin'ny olona, manana andraikitra ao am-piangonana mihitsy azy ny sasany amin'ny olona, fa saingy ho eo tsy mbola tena nahatsapa teo amin'ny fiainana izy, fa mahagaga sy mahavoavonjy ny tompo Andriamanitra. Tsy mbola nahatsapa teo amin'ny fiainany ny famarinana zany teny ambarako zany izy. Kanefa sako ny milaza aminareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana amin'ny alalany fahitalavitra izao, sako ny milaza aminareo fa lay Andriamanitra voalaza an'ity baiboly ity, lay Andriamanitra tsona hoe Rainy Jesosy Kristy, dia Andriamanitra mahagaga tokoa sady mahavoavonjy antsika zanak'olombelona. Ary eto de milaza fa tsy misy zavatra sarotra na manahirana an'io Andriamanitra io rehefa anao asa, rehefa anao etsika izy. Mbola saky ihany koa ny milaza aminareo fa marina daholo ary avy amin'Andriamanitra reo fahagagana voalaza ato anatin'ity baiboly ity. Ijoro vavolombelona aminareo ao, voatsela akory zay raha nitarika fotoam-pivavahana ao ndray Alahady, dia nanantonay ity ramatoa anankiray ity. Nilaza izy fa marary ny tanany avy ary tsy afaka miaingy, tsy afaka ampiakarina, tsy voabaiko ny nerany tsony ny tanany mba hietsika, tena arabaky teny tsy voabaiko niakatra, tsy voabaiko nietsika, kanefa keo tsy andany marary manataina. De raina ny tompo riavana malala, de raina Jesosy fa taorina mivavaka fametra tanana nataoko azy, dia nienjera aloha izy, nienjera izy no ny herin'Andriamanitra zay niasa teo aminy. Avy eo no sotomiko tam'ilay tanany akavia zay voalaza hoe marary tsy afaka metsika izy mba hitsangana. De raina tompo riavana fa sitrana teo ny eo le tanany avy zay marary, kanefa keo tsy afaka miainga, tsy zakany ny mitondra azy mba hiainga na mba hietsika. Afaka teo ny eo le tanany manetaina sy marary, afaka noetsehany, afaka nampiakariny ambony de de nampidininy ambany, nampiakariny ambony nampidininy ambany, ary araka nambarako teo dia niala ny fanentanana teo amin'ny tanana. Magaga sady mpanao fagagana ny tompo Andriamanitra riavana. Zay no marina. Hatram'izao de mbola tahaka zany io Andriamanitra io. Izy no ambarany baiboly fa tsy miova ho matsy an'io ary mandrakizay tompoko. Ny tiako ambara zany de zao: raha marary anao am'izao ora andrenesanao ahy zao,
raha tena ao anatin'ny aretiny ianao, efa verevitra tamin'ny fitsapotena ianao, ary efa lany mihitsy aza ny vola amikarenanao, de le vola nangolinao hatramin'ny ela, de hoy aho aminao, tsy miova Andriamanitra tompoko. Mbola Andriamanitra magaga izy, ary mbola Andriamanitra mahavoavonjy foana izy hatramin'izao. Na inona zava-misy eto ambony tany ety fahaizana mampalalana anana zanak'olombelona, de tsy mampiova an'Andriamanitra izany, fa mbola magaga foana izy, mbola mahavoavonjy foana izy. Ary zay nataon'Andriamanitra fahiny, indrindrindrindra ka voasorotra ao anaty'ity baiboly ity, zay nataon'Andriamanitra fahiny, araky ny fidirana vavolombelona ataon'ireny mpalompon'Andriamanitra ireny, de tsoroko aminao ry havana, fa mbola hain'Andriamanitra atao, mbola hain'Andriamanitra verina eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona hatram'izao tsika miteny zao. Ka ny lalana hitondranao am'izany de ity: voalohany, minoy ianao fa misy Andriamanitra. Eo matetika no mipetraka ilay tena olana mahazo ny olombelona, ohatrany hoe mino tsy mino zany izy, fa zaho kosa de manentana anao hoe minoy ianao fa misy Andriamanitra. Minoy ihany koa ianao fa afaka iaino ny vavaka zay ataonao Andriamanitra. Rovina androany, rovina hoia androany. Ahoana ho voalazan'ny baiboly, Hebreo 1:20, io voasoratra io: fa raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Rehefa tsy ao aminao ny finoana de tsy misy azon'Andriamanitra atao fa jeren'Andriamanitra fotsiny am'izao ianao. Fa hoy baiboly fa zay manatona azy, zay manatona an'io Andriamanitra io, de tsy maintsy mino fa misy izy. Tsy hoe manatona fotsiny anao fa hoy ny olo hoe manatona an'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra, de hoe iverena tantaky ny ahoana, fa zay manatona azy amy finoana dia horaisin'Andriamanitra tanana. Aferiko indray le teny io voasoratra io: fa raha tsy amy finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona azy de tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra, ary tsy maintsy mino ihany koa fa tena mpahamaly soa ho andreo zay mazoto mitady azy Andriamanitra. Misy ny karazan'olona hoe ty tena mazoto mitady an'Andriamanitra satria mino ny fisin'Andriamanitra, ary mino fa mihainy vavaka Andriamanitra, ary mino ihany koa fa mamaly vavaka Andriamanitra. Fa misy ny olona tsy mazoto. Enkene ka mba azoto anao, tena azoto hitady an'io Andriamanitra io anao noho ny finoanao azy fa misy izy, ary enkene ka haritra hitady an'io Andriamanitra io anao. Fa raha nitako anatin'ny baiboly sy ny fahatsapana ananako dia miasa eo amin'ny olona zay tena mitady azy Andriamanitra, indrindra fa eo am'ireo olona zay maharitra mitady azy Andriamanitra. Faharoa, ekeo ny mahampamonjy an' Jesosy Kristy, ekeo amy fonao rehetra, amy fonao manontolo, fa Jesosy no vahaolana ho anao androany. Ekeo amy fonao manontolo, tena ekeo fa Jesosy, le zanaka la tokan'Andriamanitra, no vahaolana ho anao androany. Vahaolana manoloana ny aretina zay misy eo amin'ny fiainanao, aretina tsy le tsitrina mihitsy na efa tatsy na efa tario azy anao. Vahaolana manoloana ny ady rehetra, na manao sy manaona ny herin'ny ady atreanao ankehitriny. Ekeo fa vahaolana manoloana ny ady Jesosy Kristy. Ekeo ihany koa fa marina daholo ny voalazan'ny baiboly mikasany amin'ny Jesosy Kristy. Ohatra zao, tamin'ny fotoan'andro nahaterahany Jesosy Kristy, de voalaza amin'ny baiboly fa nisy anjely niseho de niteny tamin'ny olona, de zao ny tenin'io anjely io: Jesosy hoy izy dia mpahamonjy, Jesosy hoy lay anjely mpahamonjy. Andao de vakitsika ny lioko toko 2:140 sy ny 1:120 io voasoratra io, ady araky io teny io dia zao ny tenin'ireo anjely: aza matahotra ianareo, fa milaza teny sy mafaly aminareo aho, fa mpamonjy
no teraka ho anareo anio ao amin'ny tanàna Davida dia Kristy tompo. Izy no lay Mesia. Mpamonjy Jesosy hony ny anjely. Tompoko, tena marina zany. Tena mpamonjy arabaky teny Jesosy. Vavolombelona zany ny tenako. Ary tsy zay fa olona maro no efa natsapany famarina zany teo amin'ny fiainany. De zay mahatonga amin'ny teny hoe ekeo zay voalaza amin'ny Baiboly mikasany amin'ny Jesosy. De le ohatra ny meko teo, inona voalaza amin'ny Baiboly? Ny anjely hoe mpamonjy Jesosy. Ohatra ihany koa ny lazany Baiboly fa voaositra anasitrana ny marary Jesosy. Voaositra anafaka andre olona zay azo nerin'ny demony sy ny famisaviana Jesosy. Tena arak'izany mihitsy Jesosy. Andao ke vakitsika ny asin'ny apôstôly 10:7 hoe io voasoratra ihany izy. Hoy ny Baiboly, Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra. Ka de narefa an'Andriamanitra mba handehandeha anao soa, anasitrana ny marary sy anafaka zay rehetra azo nerin'ny devoly na zay rehetra azo nerin'ny famisaviana. Tompoko, tena marina ihany koa zany. Mpanasitrana Jesosy, mpanafaka Jesosy, tena mahagaga tsy takatry ny saina nietsika ataony rehefa mino azy ny olona. Averiko tre ny teniko, efa marina daholo ny voalaza amin'ny Baiboly mikasika ny amin'ny Jesosy arak'izay atao anaty ity Baiboly ity. Ary mino ianao fa ho arak'izany mihitsy no ataony Jesosy eo aminao androany. Raha mino anao dia ho arak'izany mihitsy no ataony Jesosy ho ataony aminao androany. Fatelo, mino ihany koa ianao fa afaka hiasa amin'ny alala zao afatra sy zao toriteny ataoko zao ny tompo Andriamanitra. Tena afaka hiasa izy. Araka ny voalaza Baiboly zao, taorina ny afatra nataony Jesosy tamin'ireo apôstôly dia nampiakarina ho any an-danitra Jesosy. Fa reo apôstôly kosa, reo mpianatry Jesosy kosa, de lasa nandeha toriteny teny tontolo eny. Nandeha nanambara ny filazantsara araky ny didiny Jesosy, araky ny baikony Jesosy. Ary nandeha ny vavaka ho andre olona marary sy nanafaka andre olona zay azo nerin'ny devoly. De ino ho ianao no nataon'Andriamanitra? Ny marimarina kokoa ngamba de hoe ino ho ianao no nataony Jesosy? Niaraka tamin'ireo mpianany foana Jesosy. Na de efa tsy teto ambony ty tany ity intsony aza izy, fa efa nakarina tany an-danitra. Nanamarina ny teny nataon'ireo apôstôly, nataon'ireo mpianatra tamin'ny alalany fahamantarana sy ny fagagana ary ny fanasitranana Jesosy. Na dia tsy tety ambony tany intsony aza izy, fa efa nampiakarina ho any an-danitra. Andoke amaky Baiboly isike ato amin'ny bokyny Marka 4:20. Marka 4:20 de vakitsika ny 19 sy 20. Ary Jesosy tompo rehefa nyteny taminy de nampiakarina ho any an-danitra. Afaka amboarina keo hoe ary Jesosy tompo rehefa avy nametrapetraka ny afatra tamin'ireo mpianatra dia nampiakarina ho any an-danitra izy. De 20. Fa izy reo kosa, reo apôstôly, reo mpianatra zany, de lasaka ny toriteny eny tontolo eny. Ary ny tompo Jesosy niara ny asa taminy, ary ny tompo Jesosy niara ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba andreto apôstôly. Raha fitenina ny zava-nisy dia nampitolagaga ry havana ny asa nataondreto apôstôly na nataondreto mpianatra.
tsy hoery zareo ny olona spesiala na olona magaga tsy atompoko fa le Jesosy Kristy zay ninony izy ireo zany Jesosy any no niaraka tamin'izy ireo nomba azy ireo de naseho Jesosy hoe tsy miova aho omaly anio ary mandrakizay any ka zay rehetra teny notorindra to apôstôly notorindra to mpianatra zay rehetra teny nazavaindra to apôstôly no azavaindra to mpianatra de arak'izany mihitsy no nitranga zany hoe no amariny Jesosy tamin'ny alalan'ny famantarana tamin'ny alalan'ny fagagana tamin'ny alalan'ny fanasitranana ary tsy olona ray narona telo dimy amanenina tompoko no nandray fanasitranana nahita fagagana nahita fivampianana tam'izany fotoa zany fa tena olona maro be eto ary de matsiaro ny zavatra nitranga ao amin'ny asin'ny apôstôly toko fadimy 19 ka hatramin'ny 1 ny apany am'ireo tenyreo no tantarako aminareo fa rarakareo moa mamaky alo soratra io de azonareo vakina fa ny olona tao Jerosalema ny olona manodidina Jerosalema dia nirohatra samy nitondra ny olona marariny samy nitondra n'ireo olona zay napahoriny demonia mba hoentina teo anatrehan'ireo apôstôly atao inona mba hanaovana vavaka mba miatrana tanana ary zay tonga teo de ho ny baiboly hoe sitrana avokoa izy rehetra ary ny nampitolagaga aza de zao teny andalambe de napetraky olona teny andalambe tamin'ny alala farafara reo avany zay marary de zao ny teo-tsain'ny olona hoe sitrany ayay mba mandalo andalovan'ny aliko petera reto avany marary reto ary zay nandalovan'ny aliko petera de sitrana avokoa tsy lay aliko akory no alokamazika na hoe aloka magaga fa ripetera zay olon'Andriamanitra olon Jesosy apôstôly hotsika mpianatra hotsika tao aminy le herin'Andriamanitra zay manasitrana manafaka mamonjy no ny asa anika dia nipita tamin'ny alalan'ny aliko petera nakany amin'ny olona marary sy reo olona voafatotra ny herin'Andriamanitra miasa sy magaga zany ke revana no antony matonga hoe androany zao amin'ny alala zao toritena ataoko zao amin'ny alala zao afatra ataoko zao ary indrindra amin'ny alala vavaka ataoko rehefa aveo de tena inoko zato isan-jato fa tena iasa ny tompo Jesosy tahak'izay fa nataony tamin'ny alalandreo apôstôly tamin'ny alalandreo mpianatra no ataony akio am'ty androandroany ity iasa izy ka raha marary ianao de ho sitrana iala ombony farafara fandrinao io ianao tsy hipetraka eo intsony ianao fa iala teo ho gaga ny olo ohatranonao fa manino anao miala eto reo fola marary de afaka itenanao hoe sitrana am'izao fotoa zao sitrana ovina voasao de zao tamin'ny alala vavaka natao le mpanompon'Andriamanitra zay nitoroteny narako teo hitranga zany riavana iseho zany zany no voalaza ao tarite baiboly ity mino an'zany fiasan'Andriamanitra zany ny tenako riavana malala amin'ny alala zo afatra sy toroteny ataoko zao amin'ny alala vavaka ataoko rehefa aveo de iasa Andriamanitra iasa Jesosy ositrany ianao zay marary ho afany amin'ny heriny devoly sy ny herin'ny famisaviana ianao zay mangery firy sy manatana ankehitriny ovany ny olana misy eo ny fiainanao ary afaka no tahina ihany ko ianao Andriamanitra mihitsy zay ninonao fa misy izy no andray andraikitra hitahy ny fiainanao mbola hijoro vavolombelona aminareo ihany ko ao efa elaela ihany ity fijoro vavolombelona ity fa tantarako aminareo androany ny toroteny tamin'ny alalan'ny radio ao de nisy lehilahy iray zay narary efa antonany maro tantara zany satria zay no tantarainy tamiko rehefa sitrany izy tonga tao amin'ny fiangonana misy anay izy mba hitady de rehefa nitady ny tantarainy ity tantarako aminareo ity toroteny tamin'ny alalan'ny radio ao de nisy lehilahy iray narary efa antonany maro efa nitsabona tatsy sy teroa izy araka filazana fa tsy sitrana mihitsy zay natoriny olona azy de nataony daholo fa tsy sitrana mihitsy izy efa presque lany ny volana tamy zany fotoa zany no fitsabona nataony de hoy izy
hoy izy tam'ireo vady aman-janany ajanony am'izay ny fikarakarana ay sy ny fitsabonahy fa avy aloha fotsiny am'izao avo aza mandany vola intsony ianareo fa karakarao no avinareo tsy zany mantsy fa nitahiry tao an-trano efa saika lany efa sika fongana tsabona azy fa tsy sitrany izy efa nivaritra tany nivaritra fananana mba hitsabona azy fa tsy sitrany izy de toka saina ty lehilahy ity hoe olany any ny arenako olany any ny fananako nefa za tsy maintsy mifoaty de inona zany no avy mivady aman-janako zay no natonga azy ny teny tavady aman-janany hoe avy alao am'izay aho janona am'izao aza karakarainy itsony azandanina vola itsony fa alao iandry zay fiafaran'ny fianako avo marina fa olona mba manan-katao ihany ity lehilahy ity na de tsy mipetraka eto andrenivohitra azy a fa any ambanivohitra izy no mipetraka ambanivohitra mbola miala lavitra ny route nationale no misy azy de rena nefa Andriamanitra de rena Jesosy fa rehefa nandreny toroteny nataoko ry zareo de nino sady resy lahatra fa tena magaga Andriamanitra tena mpamaholan'Andriamanitra tena mpamonjy arabaky teny Jesosy Kristy de rehefa resy lahatra reo de tamy famaranana toroteny moa de nataoko ny vavaka de vo vita ny vavaka dia tonga de enolay raim-pianakaviana fa dia niala tao anatin'ny tena tao lay aretina zay tsy sitrana mambola maro mataona mihitsy fa nandany vola fotsiny sitran'izy ninona fatarako an'izany moa araky nambarako taminareo teo hoe tonga tao amin'ny fiangonana misy mihitsy izy mba hitady hoe tia hita zao paster zao aho tahita zao fiangonana zao paster zao aho ary te hijory vavolombelona aminy aho izy soratra siakasitraka azy satria tamin'ny alalan'ny toroteny nataony tamin'ny alalan'ny afatra nataony tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataony tamin'ny radio no nazahoka zao fahasoavana lehibe izao ina moa ny ato matoka amy tantara zany ry avanao tonga ketreny fotoana zay ny tiako tantaraina tonga ketreny fotoana itsonjovan'Andriamanitra anao na marary anao io na manana olana anao io tsy haiko zay zatra manjo anao androany ny fotoana an'Andriamanitra itsonjovany anao raha mino azy anao raha mitodika aminy anao de ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra lehibe sady magaga zay ngeny dikan'le teny voalazo am'lay bokyny salamilay vaketsika terem-bolony hoe Andramo ka izahao fa tsara Jehovah sambatra zay olona mialoka aminy raha tsy manandrana ianao manandrana ny manompo an'Andriamanitra manandrana ny mino a Jesosy sy manaraka azy ahoana ny nafantaranao fa marina daholo zany teniko zany fa raha manandrana ianao de ho tsapanao sy ho hitanao fa magaga Andriamanitra ary mahavoavonjy anao Andriamanitra zay zany tompoko ny afatra netiko anareo tam'ty andro androany ity zao ny teniko tianao Andriamanitra tianareo tsiraray avy isam-batan'olona izy tonga kehitriny ny androny tompo leran'Andriamanitra itsonjovany anao manokana mino an'izany fi anao raha mino anao de antao tompoky vavaka ialaka amiko apetrao fonao ny tananao raha afaka mandoalika anao de mandoly ianareo zay mararaky trika mbola ambony farafara efa elany teo manana fonony fa vitany amainina aorina vavaka ataoko de hoeninao mihitsy ny herin'Andriamanitra manasitrana anao ary io de volo zay mamatipalitra anao io ialo io ambony farafara de ho tsapanao hoe izy zavatra iogotra eo aminao matoky marina zany tena ambarako zany driavana nda ho ary vavaksika tompo Andriamanitra tsy to la izy atr'zay ko mandrakizay misaotra ny amy fafako nitorony teninao teo nanambarany aminao Andriamanitra nanambarany amy Jesosy Kristy dia lay Jesosy mpamonjy mpanasitrana mpanafaka misaotra arakehitriny ny famindram-ponao ane ho amindreo olona zay nandre ny afatra sy ny toroteny nataoko androany amin'ny anaran'i Jesosy sidranonareo olona zay narary esorina amy tenany olona ny herinaretina reo olona zay mbola mararika mandro-pandrina miala amin'ny herinaretina ary amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana ny fanetainana miala amin'ny anaran'i Jesosy misy fagagana misy famonjena ho andreo olona zay mangetaheta an'izany Andriamanitra
tsy vitsy any ko ny manana olana tsy ny olona marary ihany no tenositranony fa ny manana olana teno ho afahana zany no antony natoko anao ny teny hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anomenareo fitsarana ankehitriny avotsotro ny teny tononoko amin'ny anara Jesosy sitrana ne reo olona marary ireo misaotra Andriamanitra misaotra omena voninahitra ianao anio ampitso ary mandrakizay misaotra tompo amen eny ary tompoko de raina izy everiko fa zava-dehibe ny afatra zay nampitondran'Andriamanitra ahy teo koa dia fifaliana ho anay fiangonana RHEFI Androndrakely ny manasinareo tompoko tongava am'izay aza manaiky tsakatsakana ny devoly na tsakatsakana ny hevitra ao ianao fa tongava am'izay mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely tongava ianao miaraka amin'ny oretina io fa Andriamanitra anasitrana anao ao anaty fotoam-pivavahana zay atao tongava ianao miaraka amin'ny olana io fa Andriamanitra monjana ho afaka amin'ny olana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny olona maro Talata zay taona maro nitoriko teny Andriamanitra zay de mbola ho ataony aminao raha tonga ianao reo voasoratra reo moa ny fandaram-potoana ka afaka misafidy ianao inona izy am'ireo ora ireo no mety aminao tongava tompoko omena tompany voninahitra mirarosoa miraha fahasoavana ho anareo ny tenako tompoko manao mandra-piona sy veloma amin'ny manaraky indraiky Hira si fare kalaza lau sai vilai Hira si socia iubia lau mangia kizai Hei beira fita ina nubei nau anai Fangese na mi fiubina nu asarachai Ama fisixane entrante andoi vai feo tra las asas Tira si fare calaza non sai Era si socia io